Zay miverina andeha zay telo tsantatra dia tsika dia tomobily dia jereko amin'ny internet ndraiky tody hita Tongety zay sy tena ny faritra enina zany Toliara tsy miroro Antananarivo tsy mifezaka Fianaratsoa tsy miembotra Mazanga tsy manaiky lembenana zay fa efa tokony faraparanatsika ty zavatra ty mangataka eo amina ambassadeur zay hoe tena misy zavatra tsy milamina mihitsy mba ampitainy any amin'ny radio zany hoe efa manomboka hetsika am'izay ny diaspora fa tsy haritra tsony zay sady daholo Solotainany malagasy ety amin'ny diaspora mahita sy magnaraka ny raharaham-pirenena agny Madagasikara. Mahatsapa ny zava-misy agny Madagasikara. Firenena iombonana sy tanindrazana iraisana Madagasikara. Ka nandeha nagataka fihaonana amin'ny ambassadeur izay solotainany fitondram-panjakana agny Madagasikara aty ivelany hitondrana ireo karazany hoe fomba fahitana diaspora zava-misy agny Madagasikara. Ka amin'ny anarana coalition pour la liberté de Madagascar atokavany titre nivelatra amin'olo jiaby io mety tsy avy amin'ny famille politique raiky zay reto fa ny zavatra iraisaka dia samy malagasy ary zay samy malagasy zay miantso ny malagasy jiaby ny fanomitanana hoany fahalalana ny Madagasikara. Ini problema Saya ini melazawi ada solo hasafati. Là on est parti Bassaz, il y en a laquelle. Là on est sur Paris et les sur qu'est-ce que vous venez dire quoi? Si on a envie de faire un barbecue ici, on le fait. Ici, on est facile. Oui, mais ce n'est pas à vous de nous dire. Là, ici, on est facile. On aurait été là-dedans. Ramsey, mais qu'est-ce que vous venez nous parler ici? De quel tchatcha? Un problème, non? On est d'accord, mais là, on va faire un barbecue, on est en train de... Je vois pas qu'est-ce que... C'est notre... Et là, on n'est pas à Timbassaz, on n'est pas en Alatel. D'accord, donc il faut que vous compreniez que nous sommes sur Paris. Là, nous sommes sur Paris. Et miantso iatsika tsiraikirai zany samy ijoro ny fametanana ary hirehina zany malagasy erany Madagasikara io isamparitra zao no atao hoe liberté aminy raha fahafahana maneho hevitra fahafahana mijoro mangataka zavatra raha Madagasikara zao dia efa nisamborona eo zay zao asaina miady nefa ny ety amin'ny trottoir ety amin'ny arabe itsy ny ambasady laforce zay fa eto tsy ambasady zay olona mipetraka amin'ny lamina tsy mikotana tsy maninona fa mitaky zay sy mangataka fampiarana ny tany tandalana Madagasikara isimy zany hoe zon'olombelona demokrasia zay indrindra lavinay marindrano reo resaka fisakana fisamborana malagasy tsy andrarindreo arrestation arbitraire fanagadrana tsy ara-dalàna tsy andrariny emprisonnement arbitraire.
kasitrana be deabe zareo an'ny France zany a mandray anjara amin'ny tolona tolom-panafahana tsika zao na de fahatsika aza ny fahaleovatena de izao vanim-potoana izao mihitsy no ilavana an'izay tolom-panafahana zay manoloana ireo asonjay ireo ataotsika hoe fanateriterena na hoe fanimbasimana ny demokrasia eto Madagasikara isaorana an'zareo tany France izay tonga tany amin'ny ambasady nitolona anio ny heviny ary nitaky izay fahafahana soa demokrasia eto amin'ny tany sy ny fanjakana izay koa de niangatana maitsika rehetra mihitsy no ijoro tsy anaiky tsony manoloana mitsirary ny isan-karazany famonoana olona amin'ny fomba kolaka fanagadrana amin'ny fomba tsirariny satria tsy mendrika izany i Madagasikara tsy mendrika izany i Madagasikara andriamatoa fanampera ilay kolonely mo ilay kolonely misotro ronono mitsamorona vokatry ny fitokanana tsy fanekena ilay projet base toliara izay raha namahafantatra hoe inona ny mety aterany amin'ny fahasalaman'ny vahoaka moa ve efa nisy étude natao mahakasika izany moa ve efa mba nisy zavatra natao andro-ponina manodidina an'io toerana io amiko manokana de tokony afindra zareo raha ohatra tsy maintsy atao zavatra io kanefa zadino fa tanindrazan'olona tanindrazana zany de sarobidy amintsika malagasy milevina pasan-drazana zany de sarobidy amintsika malagasy karary ny raha toka tsy anaiky ny vahoaka tsy anaiky fa mitokona mitolona am'izay manajanonana ilay tetikasa izay ka tsy raha ny raha toka ny olona mitokona mitolona miaro ny tany no andeha ho katrainy lasa voasazy migadra telo taona sazy miantona mo ilay kolonely misotro ronono vita ny fisarana azy mampalahelo fa tahoana zay ny zava-misy zay ny mahitany fanjakana fa hampandrosoan'ny Madagasikara de mahafinaritra raha zay nitany zareo hampandrosoan'ny Madagasikara tsy ho lava resaka fa de mankasitraka be deabe mizareo any Paris izay tsy mahafoy ny tanindrazana satria na de lavitra any azary zareo de mitolona mampiseho fa tian'izy ireo Madagasikara ka aoka tsika eto toerana tsy andeha anymetsiny azy ireo ihany indray satria zareo ngefa ny France efa ny Paris manana ny fiainany zareo any ny fa milama zareo manana ny asany fa ny fitiavana atsika no mahatonga azy ireo mikokokoko mahatonga azy ireo mitotototo mba fahafahana ny Madagasikara izay tsy ho lava resaka fa de miraso soa samy ten'Andriamanitra